Ampifaliana trano ry hava-malala no iarahako amintsika indray amin'ny alalan'izao vavaka sy fampahirezana izao ary manona ny fiadanan'Andriamanitra trany ao aminao sy ho amin'ny ankonanao. Ary alohany andraisantsika ny tenin'Andriamanitra izay fampahirezantsika amin'ity androany ity dia manasanao n'aiza misy anao hiaraka hivavaka amiko. Haleloia. Eny Andriamanitra rainay ao makasitraka sy manome voninahitranao izay ny amin'ny fahatsaranao rehetra ary ny fombanao izao fotoana izao sy ny fanatrianao eto Tompo. Misaotranao izay ny amin'ny teninao izay omenao anay amin'ity androany ity ary dia mangataka izay Andriamanitra ny osotrao mahery ho aminay tsirairay avy andray izany teninao izany. Eny fanahy fahazavan-tsaina Andriamanitra mba hameno anay tsirairay avy hanazava ny sainay, hatakaranay ny hevitry ny soratra masina izay tianao ambara aminay tsirairay avy Andriamanitra. Eny Tompo ny osotrao mahery ihany koa no angatahanay mba tena hoe anokatra ny fonay, anokatra ny sainay, anokatra Andriamanitra ny sofim-panahinay, haizanay mihaino anao Andriamanitra amin'izao fotoana izao satria manakambara aminay tokoa ianao. Jesosy miaoka ianao hiasa ny fahafenonao eto ary eo ka ny herinao sy ny fahefanao ny anapaka feno eto Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia aoka hitondra famelombelomana sy hitondra fanavaozana ny ary fitomboana ary fahalalana ho an'ny tsirairay avy rehetra izay mandreny teninao amin'ity androany ity, izay rehetra ataominao ka mandreny teninao amin'ity androany ity. Voninahitra rehetra Jesosy dia ho anao irery ihany ary amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany. Amena. Ny tenin'Andriamanitra izay ndraisantsika fampahirezana dia atao amin'ny Isaia 60:1-2 dia vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehovah efa miposaka aminao, fa indro ny haizina manarona ny tany ary ny haizim-pito manarona ny firenenana, fa aminao kosa ny iposahan'i Jehovah ary aminao ny isehoan'ny ny voninahiny ary ny firenena manantona ny fahazavanao ary ny mpanjaka mankeo amin'ny famirapiratan'ny fiposahanao. Amena. Zany tenin'Andriamanitra izany dia faminaniana izay nolazain'i Isaia tamin'izany fotoana izany ary miatra amintsika amin'izao vaninandro izao na amin'izao vanim-potoana izao zany tenin'Andriamanitra izany satria raha mandinika tsara tsika dia indro ny haizina manarona ny tany ary ny haizim-pito manarona ny firenenana hoe ny haizina haizim-pahotana izany na haizim-pito-pahotana izay manerana an'izao tontolo izao. Kanefa ny zasenao kosa izay nofidian'Andriamanitra ho fahazavana, ianao izay nofidian'Andriamanitra iposahan'i Jehovah na hoe isehoan'ny ny voninahiny dia tokony mila mitsangana mihazava. Araka ny voalaza eo amin'ny andiny voalohany eo hoe Mitsangàna mihazavà fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehovah efa miposaka aminao. Amena. Izany voninahitr'Andriamanitra izany efa ao aminao. Raha nandray an'i Jesosy Kristy ianao ho tompo sy mpamonjy anao dia efa ao aminao izany fahazavana izany satria Jesosy Kristy mihitsy ilay fahazavana izao tontolo izao. Ary ny voninahitr'Andriamanitra efa aminao satria mitoetra ao amin'i Jesosy Kristy ny hatsaran'Andriamanitra rehetra, ny voninahitr'Andriamanitra rehetra dia ao amin'ny Kristy Jesosy. Ka raha manana ny Kristy Jesosy ianao dia manana ny fahazavana. Ary izany indrindra no takian'i Isaia mpaminany amintsika hoe Mitsangàna mihazavà fa tonga ny fahazavanao. Satria nahoana? Satria ny haizim-pito efa feno fahotana manerana an'izao tontolo izao, efa ny haizina manarona ny tany na hoe ny haizim-pito-pahotana manarona an'izao tany sy firenena izao, fa amintsika tsirairay avy rehetra aminao izay efa nofidian'Andriamanitra no tian'Andriamanitra iposahan'i Jehovah na isehoany izany voninahitr'Andriamanitra izany. Amena. Any amin'ny Matteo moa 5:7-10 dia ny tompo milaza hoe ianareo izy ny fahazavana izao tontolo izao, ianareo no fahazavana izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Ianareo fahazavana izao tontolo izao, tsy azo afenina izay tanàna miorina an-tampon-tendrombohitra. Amena. Izao ianao no fahazavana izao tontolo izao satria nahoana tonga fahazavana izao tontolo izao izao sy ianao satria nandray ilay
fahazavana zao tontolo zao dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Ary izany indrindra no mbola mporosihan'Andriamanitra antsika hoe mitsangàna mihazavà, zany hoe misy hetsika izay ataonao ao. Olona mitsangana zany dia olona tsy matoritory, olona tsy mipetrapetraka na miafinafina izany fa olona mitsangana. Halleluja. Ka androany ny tompo dia manasa anao ny tompo mitsangana ianao mihazavà ianao fa ao anatinao Jesosy Kristy. Ary tian'Andriamanitra ianao fahazavana ao eto amin'izao tontolo izao. Tian'Andriamanitra mba hamirapiratra eto amin'izao tontolo izao ny fahazavanao. Araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra dia hoe ary ny firenena manantona ny fahazavanao, ary ny mpanjaka mankeo amin'ny famirapiratan'ny fiposahanao. Fomba ahoana moa no anatona ny olona anao raha tsy hitan'ny olona aloha lay fahazavana ao anatinao na lay Jesosy Kristy ao anatinao. Asehoy amin'ny hetsika, asehoy amin'ny fomba fitondrantenanao rehetra hoe le fahazavana ny ao anatinao, Jesosy Kristy ny ao anatinao. Ary ny tiako ampaherezana antsika koa ho fanampiny izany rehetrarehetra izany dia hiaraka hamakintsika ny filazantsarany Matio ato amin'ny toko 5 dia manomboka amin'ny 7:17 ka hatramin'ny 9:10. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ianareo ny fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no ahasira azy? Tsy misy heriny anaovana na inona intsony izy, fa ariana ny ivelany ka ho hitsahin'ny olona. Ianareo fahazavana zao tontolo zao, tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambany vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Halleluja. Amena. Ary izany tenin'Andriamanitra izany araka ny voalaza dia isika ny fahazavana zao tontolo zao, ianao fahazavana zao tontolo zao, tsy azo afenina ianao satria manana an Jesosy Kristy. Tsy tokony hiafikafina ianao na hoe tokony hipetrapetraka ianao, fa tokony hitsangana ianao hiamazava hatrany ianao satria ilay fahazavana zao tontolo zao mihitsy no ao anatinao. Ary araka an'izany mihitsy ny tokony asehonao, tokony tonganao hoe ho tonga fianarana amin'ny manodidina anao rehetrarehetra, mba hazava ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Amena. Maro ny fahotana izay misy eto amin'izao tontolo izao ary araka ny tenin'Andriamanitra dia manerana na hoe eniky ny haizim-pito mpahotana ny firenena ny tany, fa ianao kosa izay novidian'Andriamanitra no hamirapiratan'Andriamanitra ny voninahiny, ianao ny mpisahan'Andriamanitra ny fahazavany, ary eny fa na ny mpanjaka ny firenena dia ho avy anatona anao, satria nahoana fantany hoe ao aminao le fahazavana zao tontolo zao. Ary tsy ianao ny hanantona anazy fa izy ireo no hanantona anao. Halleluja. Ny tompany hampaheranao hatrany mba hihazava hatrany ianao eto amin'izao tontolo izao. Halleluja. Jesosy mankasitraka anao tokoa izay ny amin'ny teninao. Misaotra tompony amin'ny fahazavanao izay napetraka ao ato anatinay dia tsy iza fa ianao zany Jesosy Kristy, satria ianao le fahazavana zao tontolo izao. Misaotra betsaka aminao ny nanekenao hiara-hiasa aminay Andriamanitra, ary nanekenao hoe Jesosy nifidananao anay ka nanekenao ny toeranao ato anatinay tsirairay avy. Andriamanitra androany dia aoka izany teninao izany Andriamanitra, tena hoe hitondra vokatra maro anao Jesosy Kristy, ka hitsangana sy hihazava Andriamanitra izay rehetrarehetra efa nandray an'izany fahazavana izany dia tsy iza fa ianao zany Jesosy. Ianao ny ampahery azy hatrany ary ampirisika azy hatrany Andriamanitra, hanosika azy hatrany Jesosy mba hihazava hatrany izy Tompo, ary mba ho hita amin'ny firenena rehetra ny fahazavana izay ao anatiny, fahazavanao izay ao anatiny. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Voninahitra rehetra dia ao anao ireriany, satria ianao no mendrika izany. Amena.